dia voalazan'ny baiboly hoe ringana ny oloko. Remarquez fa misy olona tsy mahafantatra an'izany kirdan zany fa rindrin-jare koa foana angalany tennis. Melan'izany fa mafantragno io. Vao avy misakafo dia efa magnano zafady tegnanao io mihitsy tsy hainao atao akory. Izy loaliky ny aretiny, loaliky ny fanilikiliany, loaliky ny trosa, loaliky ny tsy fisim-bola, ny loaliky ny mpamosavy, tsy haiko ny loaliky ny ino, miankoka amin'ny agnaran'i Jesosy. Ampianarin'olo raha diso, ampianarin'olo raha diso. Ino moa zao misy zao miteny hoe sarotra amin'ny vody fanjaitra, sarotra amin'ny zay tainy tompany anao sabeko mivolabola po aky toy zay ozy nidirany mpanan-karena amin'ny fanjakany lanitra. Igny dia mahatonga olo maro be fiera d'être mahantra. Mbô tafiditra an-dagnitro satria misy olo mietreritra fa lanitra zany natao an'olo mahantra, nefa rehefa igny fampianarana nataon'i Jesosy igny hoe moramora amin'ny raha meva ozy niditra amin'ny vody fanjaitra, toy zay hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Igny rehefa dia fanoharana tao amin'ny tanàna nisy anjare tao, ary tanàna io misy vavahady maro be, karaha ataon'ny varavarana antsika zao misy varavarana maventy be, aminjareo misy an'le hoe varavarana vavahadina vahiny, misy vavahadina mpanasa lamba, zay mpanasa lamba zany akedy olo mandeha, dia misy le antsoina hoe ivody fanjaitra, igny vavahady sekoro, ohatra zany mihidy daholo jiaby, dia ivody fanjaitra toujours ouvert, agnarana vavahady io. Dia i vavahady nefa tsy le maventy be fa somary kelikely, dia fampiasany zanak'Israely raha meva. Zareo taraiky avy amin'ny tanombany-jareo zany asisika amin'io vavahady antsoina hoe vody fanjaitra io raha meva. Dia ozy izy Jesosy hoe mbola moramora kokoa nidirany raha meva amin'ny vody fanjaitra. I vody fanjaitra io vavahady, fa tsy filo ka le anambalaonao mirao tafiditra amina filo. Mba agnoary moa zavatra tsy possible mihitsy zany. Dia le olo nefa zany mampianatra an'io verset io ampianarana diso ndraiky